Ny fiomanana fifidianana no tena miteraka fanonkevitra politika eto amin'ny firenena apetraka tsy hoe eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny lalàna mifeny fifidianana raha nambaran'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement androany tsy misy afenina ao anatin'izy ity fa dia abaribaro any rehetra hoy ny fanazavan'ny Prime Ministre. Tsy tara zany ny fametrahana ny lalàna mahakasika ny fifidianana eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy antenimieran-dola. Tsisy zavatra afen'ny gouvernement zany ao amin'io lalàna io fa ny ainga tamin'ireny etaetan'ny olona sokazin'olona maro samihafa, sokajiny na ny fiarahamonim-pirenena na ny mpanao politika na ny olon-tsotra tsy maintsy nijerena daholo ireny fa ny tena nijerena dia ny tena miompana amin'ny tombotsoa ambony ny firenena, tsy hijerena tavan'olona satria izay ny lalàna izay tokony apetraka eto Madagasikara, izay ny fomba fijery vaovao izay tiany filoham-pirenena atao, tsy mijery lalàna izay natao hitondrany olo-tokana na olona vitsivitsy amin'ny maha eo azy ny lalàna izay natao, fa lalàna natao aharitra, lalàna natao ho an'ny malagasy, lalàna mitondra fitoniana eto Madagasikara. Izay ny lalàna izay ho atolotra tsy ho ela zany eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dola zany.